atolotry ny etsika tantsoroka covid-19 ho anao Vitaseda tantara vokarin'ny coalition des radios de Madagascar. Vitaseda fizarana fahatelo marary anga roapio aly hatram'izay natongavako izay ndre ohatra nitsangitsangana teo mihitsy a ialy a roky eny zany resahako zany ohatra fina koa ny tokony hampitomagnenao amin'izany teniko zany e han fa misina zafanao ndrimako ny tahaka an'izao mama nisarahany Fabiany aho Fabien le lazaindry hoa mpiara-mianatra amindry ie fa sipako hoe aloha le tsy fantatry mama kay efa miaraka anay fa izao nisarahany izao iaho agnareo tanora koa ange dia sahita hiany vao mahazo an'io resaka agnatin'io Facebook io dia sahazo atao ina mihitsy ka inona ary natao hoe mama e sady sa hoe eo foana fa makaleo be io ka inona raha hono nahazo an'izany olo tindry izany fa bien moa rô agnarany teo hitany mama ve le resaka hoe voan'ny coronavirus iny mama nisy nanely tato anaty Facebook iny raha iny dia hitany Fabien dia tonga i dia nakalaky be ny resaka tamiko efa mba nanao izay azoko natao ihany any kalme anazy fa tsanety izy mama fina moa ro olany amin'izany mifanakaiky aminy angamo asa raitragno aminy ka tahorany hamindra retika aminy tsa zany ka hoe zany miraitrano any mamako dia azony antoka hony fa tsy maintsy vo ihany koa tsy mila ona voan'ny coronavirus zao hoe i mama aleo no tsy miresaka amiko tsony dia tena tsy azoko mihitsy an'izany aly fa ngah zany drisy io Fabien io mifankahitagna ambadimbadika agny ihany rehefa tsy eo zay sy Jonasy ontso sady ambany rahona ane i mama mipetraka fa mbola lavidavitra nambohitsoa zay manko ro mahanahiragna ny saiko zay kina ro olany amin'izay ino angah mifindra amin'ny alanany firesahana amin'ny telefônina angah zany aretigny zany efa nasavaiko tamin'ny aby zao mama fa miziriziry amin'ny heviny zao ihany lazaiko andriry aly eka raha tena tiandry tokoa zany Fabiandry zany sanandray zany fanapahan-kevitra zany mihitsy ny an'ny olona le sagnatriaka marary vao mila teny mamy sy fakahirezana mba hampiakatra moraly ka tsazay ny an'ny Fabiandry zany hamono mihitsy no ataony amin'izany resaka fisarahany zany ilao fiheverana resy ty fa sahirery lehilahy ka ia zao aloha ny tiako mama ka hamerina azy ho tiandry zany fitomagnena sy ny fitokonana eo mpandrina eo sahadalany io na no mitarigna ho le ray satria mitotoa koa batavy ka tsa mama le ny toerana avylao agny zay olona fa managna toesaina hoatran'izany inona ro sisiandry amin'izay olona satiandry akory mama avy amin'ny mama kosa ane nahatonga anay ny sarake magnina tsara ohatrany magnome siny ahy indry zany sady savoan'ny coronavirus zany aho tsaha koa niry nagnely tsaha hoe voan'izany coronavirus zany kina ro tsiniko amin'izany iny sa rehefa magnelingelina amin'ny fiainam-pitiavanareo sy Fabien dia aleo koa angataka sahody ato sony koa so dia verindry fa mbola za zany ka sy hahafantatra zay tiandry ola zainy saingy tiako mba hirindra ny fiainasika amin'izao fihiboana zao ka aleo handray ny andraikitry koa sa ho vesitra ho anareo mianaka amin'izay koa mba afaka miriaria mba ny raha ho aray manontolo fa tsy hamody aty koa aho asa teserany mamany ahy ny ataon'ny Fabien aza mila tsatanto ny foko sy ny saiko ka aza resahana amiko koa zay Fabiandry zay ona tsy avity ninona tamindry akory nefa zany sahady ro mba toetsainy ny ankizy mpiara-mianatra aminay ihany aloha no mahafantatra ny fiarahanay koa ara moa ro hahafantaran'ny ankizy mpiara-mianatra aminareo an'izany resaka zany olo samy mihiboka agnatragno agny daholo niny olo amin'izao mbola ny kilasy manao fagnadinana ihany zao ro mipody mianatra mezaka manamotamy sy manazava amin'ny Fabiany fandehan-javatra ny aho fa tsy mety mamako ny mesazy dia aza mandefa amin'ny koako dia aza resahana koa rehefa manimaniny endroka eo ve izy sahiresaka amindry ihany fa na izany aza hitandry efa nilaza ny tagna amin'ny gendarme fa rehefa nanao fanady hedina momba n'le olona mampihorohoro aho hoe re dia mety olona tsy dia lavitra atsika ny hondro manao an'io fandrahonana io misy tombotsoany ho matoy manao an'io dia
matatsa sao dia mba ity Fabien droko ty ro ambadiky n'io fampiorokoroana io e. Tsa mahavitan'izany ery mama. Iaro zao vao nahazo vaovao momba ny zaniko. Ka zao e. Eka. Aza atao makarary ny fondry izy tenin'ny Fabien agny. Ho tonga saina eo hiany izy rehefa mipoitra ny marina rehetra e. Aizany tsahotratra eo nefa olona ratsy saigny ampanimba fiarahamonina io e. Dia zay aloha e. Ary mitsangana amin'izay teo mpandriana teo ka. Maro io isaoran'Andriamanitra fa tonga vo zao aty ambany rahona mihitsy aho io. Efa ato trano aho fa mitsenainy Jonas tany Ambavalàlana mangatsika be aty ambany rahona ary maro soa fa nitondra akanjo maromaro. Tonga soa zany lamma tsara tandalana. Nafinaritra ka bebe resaka le namanao fa dia saika natory foana koa aho teny ambony camion teny. Zay raha teo mandeha moramora fa mitondra entana mavesatra dia hitanao somary voasakatsakana foana koa izay teny an-dalana. Gatsy raha be savaindry zareo hatramin'izay lidro alkoolika dia tsapainy hafanany jereny ny mpanakana sao tsy manao kasibosy. Ny fanajana elanelana ao anaty fiara moa manginy fotsiny dia rehefa mijanona misakafo izay dia efa vonona foana ny rano sy savony ary ny fanasan-tanana amin'ireny hotely tsisin-dalana ireny. Fa raha vao tsisy an'ireny hony dia tsy mahazo alalana misokatra. Somary nanahirana aloha nitady sakafo fa nihidy daholo ny ankamaroan'ny mpivarotra sakafo tamin'ny ora tokony hisakafoanany. Tsara zany mananaova repo tsara alongany va mandeha bureau any tsy nizakainy Razily taminao koa hoe oviana koa izy miherina so dia mbola afaka miaraka aminazy foana anao koa fa miherina mangaranao ty. To mbola ela hono izy fa ho an'ny toliariko mbola hijanonjanona kely any. Manahoana aloha zanako ao nanginy izay tsy nahita Sava zareo nje mazoto manasa tanana sady efa tsy mily raha naiky. Zareo akato ndraiky ngoma mafy fa hozatra tsikelikely eo. Ravoravo mizaha émission angano amin'ny radio sakariva. Ary anao mba karakory? Indray moa zakaiko aminao zoary malahelo anao fao zaho Ay mbola miantso ny any an-tanàna zoary. Allô? Azafady. Ty ary tapakako. Midira rery Jonas efa tapaka ihany ny antso apetra hoe toy ny valiziko iny fa mavesatra asa raha inona daholo ny atao anatiny tiako. Eny mba impiry mody atiako nefa zoary. Hita hoako fa dia tena niova be aloha ambany rahona ary Jonas lasa feno trano sady be olona mifamezivezy. Fa gaga rehefa nahita ny olona dia ohatrany hoe kôdy be izany daholo. Hatramin'ny Selina ilay mivarotra saribôetsy Ambavalàlana aza saika tsy nahafantatra raha tsy nesoroko ilay kasibosy. Nefa dia ankizy niaran-dralao sao saika ifampiavinavina fotsiny. Dia saika andray tanana androko mihitsy izy teo. So ihany ndroko fa niteny hoe tsy azo atao ny mifandray tanana amin'izao fa azafady indrindra. Everindroko fa izy mody nanao hevalaka iny moa tsy misy zavatra fiaininy any am-pony any. Sy ataony ihany ka fa manahoana daholo aloha nareo aty Zay aloha vizana mihitsy amin'ity coronavirus ity. Miova daholo verangany fiainana rehetra. Nefa tsy hita akory mba firy ny maty. Ito vizana ny rehetra kosa no momba an'izany ry zoary Ny nay aty aza ny tena pira lavitra. Fa ahoana ka? Amin'ity baovola ampiasan'ny fahasalamana ity re. Mandeha ny tsao momba azy hoe mitondra aretina hono satria mety mifanerasera marary any amin'ny hopitaly any. Ary sao dia izany ary mahatonga ny olona fanena tamintsika ohatran'ny hoe mamaha izany. Angamba fa ny tena lozany ry zoary dia misy mandrahona mihitsy izy hoe hamono. Zany ve? Ka manina tsy ampiasaina io sandro-bokona be io erovana azy ka. Ary alo amba nanahoana izy salama tsara ka. Lasa nanaroratra nakakahy any amin'ny namany any vetivety. Efa kilasy de segondy izy zao. Nenaiko aloha izy roa lamba mianatra tsara ihany. Fa dia tsy lahitra tazonina hiboka ao an-trano mihitsy. Vao mahaino ankizy namany mikikika amin'ny lalao any ivelany any dia tsy azo tanana fa lasa. Soloa fa tsy mbola misy olona voa tanàna fa raha tsy izany ny kamba dia loza mihitsy ny mahazo.
ho karakaraintsika aingana ny taratasy tany atondriandroka aty efa za ny olanay aty dia mba afaka mamonjy azy telo mianakaingana ny roka. Miarika. so hiany igny ao fa nalaky ny senahatra tiako za afaka nagnatitrahatra ny andragno manko ny fiarandroany fa vonatavelagna amin'ny hôpitaly dokotera. Za koa moa niainga aloha ihany fa nododosany zoary sy aly efa tonga ankeo izy. Kay so zay sitrany mba vita malaky ny taratasy ny taninareo io ko nio neria-pitandrefa ngereniko fa mitady hamefy n'io taninareo io hitako tamin'ny hanapiteraka teny farany iny. Efa nifandinika an'izay tokony atao mihitsy zahay zoary tao. Efa fariparitany olona daholo ny taninay sady mahay vava tsy azo ifampiresahana ho areo olona mpangalatra ireo kanefa aty aminay nikadasitra tsy maintsy dia Jolasy zareo moa misy olo mijorojoro ny resy tsisy-ndalana resy hitanao ve reo Jolasy sao dia mba fandrika amin'ny loanahy koa ary ty. Hitako reo tsy makaiza amintsika reo andraso isa roa telo efatra ohatra vao nahitatsika azy le olona dia reny lasan-tsoky reny. Vao na misy olona tavela reo ka ny andro koa moa ty sady manara ro mangingina beko dia manao iny eo zany ona raiky mijoro io nahoniry tanitsoka niaraka tamin'ireny namany reny. Misy olona maharary angamby fa jerenao raha tsy misarangotra sady ohatra ny misalobona ao anaty bodofotsy andao andeha aingana ro baovola. Rasazy rasazy président afondreo re rasazy io manangatoranao reo vinatiko ato fa misy ina président va rey président Bernard ihany reto eka fa inona nataonareo eto atsisy ndalana eto marina mafy raha tsy efa noheverina eo olony raha tsy manan-kandalana. Ho teraka re ty vinato vaviko ty dia nasaigna andeha tamin'ny hôpitaly agnay kanefa efa tena marary lay zanakay toy dia nakaina aloha ny pilanja azy mbola ho lavitra ihany ny hôpitaly vonjeo reo raha misy azonao atao aminay rasazy viara-pio aloha hanarina ny lohany oay jereo ny hatsemboany raha tsy dia mipatrapatraka mihitsy eo retsy miaina tsara ndry zay fa efa nisy ny zanga izy ty raha Bernard eka nentinentany amin'ireny lobo reny zasy izy dia nahirana be anazy ho nikalakely io dia toa hoe nasaigny hidina any amin'ny hôpitaly fa tsy vitanao ny dia zao hitanao zao eo re aloha mirirana vetivety fa mijaly be ndry izany fa naninona le olona maromaro teo regny roso nandeha matina matahotra nahondro zareo dia zahay sikalakely ty navelany teto zafady ndraiky hoe ny poketrako io Jonas zafady dia fero tany koa ny lampe de poche agny aminao igny zafady zahako soany ty fa ko raha dia maiziny aloha tsy izany ka ao retsy efa io ny lohany mba meo hatagny hoe ga agnaty poketrako io Jonas zafady sa tonga agny amin'ny hôpitaly agny koa ty fa tsy maintsy atao eto ty président sao dia tokony antsoina ihany ny hôpitaly na izany azy raha misy ambulance afaka maka azy tsy marina ny hôpitaly président dia aza mandrera-tena amikonainy eo tsony ndry iza moa ny anarandry teo serasoa io rasazy anga koa ty telefoniko tyko tsy lany batterie ho nareo tsy afaka miatso ny hôpitaly tsony ty sady tsy misy crédit tany manena moramora ndry zany sady mba mitsitsena zay zaza voalohany angamo ty manena ary fa efa kaiky zay dia président tazony tsara anakona ny rivotra io bodofotsy aminao io zafady zay mbola tsy ampy retsy zany fa mpioezaka kely retsy ry serasoa alefaso retsy alefa zay fa terake tonga ny vahiny aiza ny labantsasy ohatray netindra nivonitsoka niaraka aminy any angamba nylay sakosy dia ofinosiko amin'ity lambako ty aloha zany ny zazakely rehefa vita mipotra ny kio lasa vavy izy zany rasazy nahazo patsakaranona nareo président tsara vita nyty zazy ty fa misy ary fotra ny netiko mihitsy eo
oka ty zay ao eo ara fonosina tsara raha manary ao zay eo ara aloha fa hikarakara kely ny reninao zay so mba mila antsonda ihany ny hôpitaly ry baovola efa mieritreritra an'izay ho toy any amanko hoy ve ho zakanaizy président lanjaigna ka de zay fiara mandalo eo re sakanana aloha hitondra ny zareo mody ao amin'ny hôpitaly eo ro andray an'ireo efa azoko antoka ny nataoko taminareo mianaka ry serasoa aleo areo mody agnan-drano agny makaigna tsara de enao zany président tompony andraikitra amin'ny serasoa hitanao tsara zao fahasahirana ny vadiko aminy zao efa manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izy miosondraha ny zanakareo kanefa tsy mbola mahazo sitraka ihany fa enjehany mpiaramonina zay fa vita diovina amin'ny lamba madio lemana rano mafana sisindry rehefa tonga any an-trano de eto tsinona tsisy ranoko ny zazakely ny fafako fotsiny fa tsy mbola nandro de eo avy atao mioboka tsara atao anaty lamba ato aloha so tratrany atsika eo ndry misaotra sy makasitraka anao rereo asazy avitsao ihany ny ain'izy mianaka tsy sorany raha zay fakofiko zay manko ny ala tegna tanàna hoe ho tody satsia tody ihany ty vahiny kely zay tokony ho asako ihany indrendro nataoko président fa tsy de misy isorana zany so hiany aza fa sendranareko de aza miteniteny amin'ona ndry ry serasoa hoe raha sazo baovola ry nampiteraka ndry de olona zay niona fa namindrako aretina koa ndry zay vao olozany anareo sindalana kely afa hono de ahoana ihany zany fikarakarana ny taratasy nahaterahana izy zazy io karakaraiko de ateriko agny aminareo any ka mba ahafahanareo mandeha agny amin'ny commune misy fiara tamy zagny aleo tonga de sakanako eo ampivoan-dalana mihitsy famonjena ho anareo zany président ary andao koa tsika hamonjy fodina malaky fa efa miaalina ny andro hitako sady zao tratry ny couvre-feu aty tsika misy azy zay zoary sy aly any an-trano any eto amin'ity toerany tiako moa tsy misy rezo manara sany mena natao lambanjaza koa moa le lambako tioko de miaiky ny herim-ponao ty ary baovola ohatry ny azoko an-tsaigna ny zavatra nitranga tamin'ireny olona ireny raha tsy teo ianao samorany zany mamelinaina zany ry malalako re tonga tagny amin'ny hôpitaly tagny ngah igny raha matoa igny tsy ho narirariran'ireny olona nitsoka reny fotsiny mbola vo izah rery aza ry ho hitany teto efa niororony rifa tsareo maiky efa hohagny ny agny amin'ny hôpitaly de akamaroany olona ny am'izao sa misy sahy miditra hôpitaly na mamonjy mpitsabo zany koa fa de matahotra nge de ifindrany aretiny nisy raha matoa zay aza tonga mihitsy tao amin'ny hôpitaly tao tamin'ny maraigna efa herinandro mahery hoy izy ero narary mafy fa tsy asana namonjy hôpitaly mihitsy fa de naleony ho ny sabo tegna tagna-tragnony tagny de akory moa rohinoko fa ho vitany hiatrika ny dokotera amin'ny hôpitaly fa de mbola tsy mety miala ao an-tsainy iona ihany zany le tsaho miely mombahy matohatra amin'ny fianakavian'ny président ny fokotany azy zany rivatra mandoho tsavo vo magnatogna verina fa hikiala kely voateraka iny moa zao mahatoko hoe olona salama tsara le nampiteraka azy teo sako tsara aloha rehefa heveriny olona toy ny biby manenjika zany tsy mikaretina coronavirus zany am'izay samy mba mitandrina mba tsy olona aniny de ho hita eo nytoyny hoe hitondra inona ho antsika ny nanavotana ho any serasoa natotony etsika tantsoroka covid-19 ho anao teo vita sedra tantara vokarin'ny coalition des radios de Madagascar vita sedra